Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady 12 ny volana septambra ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe afaka ho hita ny finoana. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Hebreo 1:12 andiny voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Misy zavatra lalina mikasika ny finoana izay tokony ho takatra tsara. Ny finoana dia afaka ho hita nefa tsy amin'ny maso ara-nofo fa hita ao amin'ny fanahy. Ny famaritana ny finoana araka ny novakiana tao amin'ny Hebreo 1:12 andiny voalohany dia fanazavana hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy mampiseho izany amin'ny olona. Ao amin'ny fanahy tsy apetraka amin'ireo tenireo. Ny finoana dia avy amin'ny fanahy ary afaka ho hita ao amin'ny fanahy. Raisy ohatra ao amin'ny marika 2:2. Raha nampianatra tao an-trano Jesosy dia nilaza ny Baiboly fa feno olona ny trano ary tsy nisy hitoerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza. Nisy efadahy nanandrana namakivaky izany vahoaka be izany izay nitondra lehilahy marary ny paralysisa tamin'ny tsia. Fa noho ny hamaroan'ny vahoaka dia tsy afaka niditra teo amin'ny varavarana ny toeran'i Jesosy izy ireo ka dia nanapa-kevitra niakatra any amin'ny tafitrano. Nesoriny ka nampidininy avy tamin'ny tsia avy teo ilay marary ny paralysisa teo ambonin'i Jesosy. Hoy ny Baiboly, ary Jesosy noho ny nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavela ny eloko. Marika 15:12 izany. Nahita ny finoana izy ireo Jesosy tamin'ny fomba ahoana? Tamin'ny fihetsika izy ireo. Niaina zavatra mitovy amin'izany koa i Paoly tany Listra tamin'ny lehilahy iray kilemaina hatrany am-bohoka ka tsy afaka nandeha. Hoy ny Baiboly, izy narehan'i Paoly ny toriteny ary Paoly noho ny banjina azy dia nahafantatra fa nanam-pinoana hositraniny izy dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mitsangana amin'ny tongotrao. Nitsambikina izy ary nanomboka nandeha. Ny finoana dia hita amin'ny teninao sy ny fihetsikao na amin'ny toetranao mihitsy aza. Ny finoana dia tsy malemilemy na mety milefitra. Ny fihetsikao no manam-pirofo ny finoanao. Izany no mahatonga ny Baiboly ilaza hoe ary mba ho toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Jakoba 2:7 izany ten'Andriamanitra izany. Ny finoana dia tsy famalian'ny ati-doha ny saina fa ny fanahinao mamaly ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Izao dia misy vavaka izay anasako anao izay teny tenao amerin'izany amin'ny finoa rehetra. Ray malalo manamafy ny finoako amin'ny teninao aho na inona toe-javatra na tatitra manodidina ahy. Mahita ambony natoraly aho ary fantatro ny sitraponao sy ny tanjonao amin'ny alalan'ny mason'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manona amin'ny anaran'i Jesosy fa na inona fiadiana rehetra izay foronina amelezana anao dia tsisy ambininy izany. Aleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.